azam-bakaina le vahoaka satria tsy mahay manoratra sy tsy mahay mamaky teny izy nakabiazandreo vahoaka aterany be reo. Inona moa le fanambakana atao amin'le vahoaka hoe ho azy tombontsoa? Tsy haiko mihitsy nyreo azy milaza azy manampaizana ny Toliara reo a tombontsoa inona moa? Jereva aloha ny expérience misy amin'izao fotoana zao a ny zava-misy ny réalité misy a any Fort Dauphin amin'izao fotoana momba ny projet QMM sy any Ambatovia amin'izao fotoana ary Farsy Tamatavy zany. Ny vola tokony ho an'ny collectivité territoriale centralisée maka ty Antananarivo. Hoe lazainy zareo fa hoe tsy manana hony capacité d'absorption na hoe tsy manana fahaizana mitatana an'le vola hony ny collectivité territoriale any. Fa misy fomba fa tsy mitazona zany, tsy mitazona zany zavatra resahany zany. De le izy zany raha tadiditsika tao anatin'ny zavatra navoaka ny zalahy zany de hoe misy 80 millions de dollars ozy efa azo. De 40 millions de dollars ozy ho an'ny foibe. De 40 millions de dollars ho an'ny collectivité territoriale. Aza mandainga satria volany ristorina ary amin'izao fotoana zao ny Fort Dauphin sy any Ambatovia any Tamatavy ampiakarinao aty Antananarivo. Inona ny zavatra natao? Fa naninona le olona rehefa niteny tamin'izany fotoana zany tena tsara. Eritrereto efa tamin'ny andron'ny amiraly zany efa natsara io tena tsara. De tokony zany nitsahatra hatreo foana io. Fa hatreo rehefa tonga ny andronareo de lasa zavatra hafa no zavatra misy ao anatin'ilay izy. De zay malasa saina maneritreritra foana hoe ny zavatra zay iainana aminatin'le vadibadiana, le zavatra le iainana ao anatin'ilay tsy fanarahan-dalàna eto amintsika miteraka olana be ho an'ny vahoaka malagasy. Satria raha tombontsoa an'olombitsy, le izy anie tena mazava be, tombontsoa an'olombitsy. Matoa zao fitondrany zao mamantsika tsara amin'ny resaka momba ny hoe ny mpitandro filaminana ny zandary sisa miazona azy eo, misy dikan'izay. Misy dikany lehibe zay. De atao fitaovana etsiaroa. Tadio mazava tsara fa olona avaty amin'ny vahoaka nareo no tafiditra de miverina ho an'ny vahoaka foana. Ary tsy misy mihitsy nareo hipetraka mandrakizay eo. Fa tsy maintsy misy raha ho annareo mpitandro filaminana, tsy maintsy misy ane le hoe isotro ronono amin'izay tsy maintsy misy ane tapitra le fepitony tsy maintsy misy ane le hoe atreo ihany de zany zavatra rehetrarehetra zany tokony faharitatsika manoloana ny zavatra zay misy. Inona ny zavatra zay tena mamparary ny vahoaka? Rehefa najanona izy ty de ny ainam-pilaminana tsy mitsotra anie le vahoaka zay anie malasa saina amin'le fitondram-panjakana ankehitriny re olona le vahoaka izay miteny ankalalana, ohatrany hoe midiny ery andotam-pionaka sao de mitarika vahoaka ndeo tsika andeha ho any zialiatsika any rangaha. De inona moa zany ny ansakana mahatonga an'ilay mpitano filaminana manakana? Tsy misy zavatra potika eo, tsy misy zavatra voaroby eo, fa ianareo mandranitra sy mambolo-korotana eto hitatsika inga matamin'ireny etsika fotsy reny. Rehefa manao diabe le olona de tonga de lacrymogène ny valiny. Reo olon'ireo raha miteny hoe andeha anafika zay ary sanatria avy mivavaladiny lela, afo zay. Raisinareo fepetra de samborinareo zay olona miteny an'izany. Fa reo olon'ireo manao hoe anao diabe izahay de aneo hevitra ankalalana. Tsy mitondro reo na inona. Fa ny anazy dia totondro vava amin'ny miasa. De rehefa manao an'izay hevitra zay izy ankalalana de ny valiny sy ny setriny ataonareo amin'ilay hery famoretana leo aza velikofoka. Inona ny valiny ao anatin'izay? Hiteraka fitoniny eto amintsika ve zany? Ary lay zavatra tena mamoetra eto amintsika de io. Miteny io andron'ny alatsinainy hoe tsy azo varotana eto na inona mitrangy eto de tonga ny aprisianao mpitano filaminana de mitoraka de mandasatra amin'ny masony olona de be de be ny kofina de be de be ny torana de be de be ny naratra de maro isan-karazana ny tany antranony olona mba mitsotsotra arany satria andro tsy fiasana iny de tsofony rivotra makany le entona de inona nahazo an'le olona? Fantatra anareo zany. Avy eo mbola tsy maina akory ny ravin'aninanana de milaza indray ianao fa azo ivarotana. Inona zany fanapahan-kevitra zany? Raha za zao ny eo amin'le toera zay efa niteneniko anao ramatoa be ny tanàna hoe enatra ho anahy amina finamanantsika ny hoe za apetraka eo nefa ny olona tsy lany tamin'ny fomba ara-dalàna fa lany tamin'ny amboletra. Tsika mifampiresaka foana. Ny hevitra fotsiny mety tsy hitovizana
fa rehefa tsy mety de resahana. Enatra ho atsika zao mbola miverina indray, enatra ho anao zao zay. Miteny androany de rapitso hafa indray le fanapahan-kevitra. Ary raha ohatra an'ireny ny ataon'le vahoaka malagasy hoe le tsy pisolelaka le manao merci président fotsiny, jereo eny le nataon'le mpivarotra tamin'le niona tamin'le ben'ny tanàna. Eo le eto le ben'ny tanàna de izy eto avato amin'ny avisin'ny havanany. Aty zany kosa ranga mifanarahantsika fa ianao no niteny nampanantena hoe za de tsy hikitika anareo mpivarotra fa ametraka anareo eo de ifanampitsika de ifanohana. De hitako mihitsy ny endrika fa niova tanteraka. Tena averin'le olona zay teo imasognao. De miverina fanapahan-kevitra eny arany fa de mahazo mivarotra ianareo. Fa eto amintsika misy an'izany hoe mahazo mivarotra nareo eny amin'ny arabe. Ore olona, ore mpitandro ny filaminana. Fa inona le voalaza ao anatin'ny lalàna sy ny fitsipika misy eto amintsika hoe ny arabe natao an'iza de ny trottoir natao an'iza de ny tsena natao an'izy. De rehefa le olona ao anatin'le atoko politika midiny eny an-tarambe de hoe nahazo fahazahon-dalana ve nareo? Zay aloha le fanontaniana. Fa le olona le nanao an'le fihetsiketsehana ty ve nahazo fahazahon-dalana? Fa de nanao izy tontolon'ny andro, ny toy ny talata. Tsy nisy fahazahon-dalana, tsy nanontany an'izany ianareo fa tonga de nandatsaka bomba mandatsa-dranomaso. De rehefa miteny indray le any Etoliara hoe zay nahazo taratasy fahazahon-dalana, aiza re olona, le lalana angatahana ane de tadio tsara ane. Le lalana le fampiasain'ny vahoaka andavanandrom-piainana le fananana iombonana, io le arabe le hitantsika io, le hoe iny le io foana le olona marobe le mandeha mifame. Fa le eny amoron-dranomasina ane le vahoaka zaranga tena lasa mihitsy saika ao maneritretra hoe eny amoron-dranomasina izy mba manao tsotsodrivotra. De eveny tena mampalahelo ranga. De avy eo avoaka anareo noho ny antony maro isan-karazany de nitarika olona tsy nahazahoana alalana. De ampitovio an'le eto an-drenivohitra arany. Ampitovio an'le eto an-drenivohitra. Nitarika olona tsy nahazahoana alalana ny mpivarotra teto. Ampitovio an'tao Amieritsetosika. Nitarika olona tsy nahazahoana alalana ireo olona ireo. Aza tao an'izany ranga rehefa maneho hevitra ny olona. Matahotra fa tsy rehefa misy olona maromaro ary rehefa jerentsika zao de manerana Madagasikara ny fihetsiketsehana io de na le trano finenan'le solombavam-bahoaka andeha ody izy mba hisolo lamba sy mba hivoaka izy satria mafana be embesana repitano filamina mitovy tsy isy valaka. Le ohatry ny tao Tomasina tamin'ny honorable Ratsiraka Roland ihany koa nazo ny honorable Randriana Solonaiky Siteny. Zany ve zavatra misy eto? Tsy haiko tsony. Tena valalalina tanteraka mbola misy mpitondra ve aloha ataontsika an'le mitondra satria tsy isy fanjakana eto efa fantatr' zany. Ary tsy nisy olona natao hitonan'ity fireneny ty eto fa sendra mba tonga teo amin'ilay izy de tsy manana viana de tsy manana finiavana hitondra n'ity Madagasikara ty sy le vahoaka ao aminy. De eritreretintsika amin'izany manahoana zany ny fiainatokantrano olona zany. Tsy hidirako fizao aloha ny raha mahita rehefa jerena zany ny zavatra misy ety ivelany. Zay ny zavatra misy ianan'le vahoaka malagasy mijaly reo vahoaka malagasy efa tsy mitenindreo. Rehefa tenenina isika tamin'ny fotoan'androny tadidiko tsara mihitsy ene vao nanananika vao hiakatra teo amin'ny 700 sy ny arivo ane kilao amin'ny vary tamin'ny 9 tanoany. Memenina ny vahoaka malagasy arariny sy nitsiny ny hoe miala raha valomanana rehefa nikasa ny varotra ny tany Daio corporation na ny ngara valomanana ny dradradratra ane ny olona rehetrarehetra ary anisan'izany ane ianao raha joelandry niriny hoe miala. Rehefa nitondra teo indray ny 20 ny taona 9 nanamarika tsara ny fiakaran'ny varytsika 700 sy arivo sy 800 sy arivo. Ny lanja vatapaty ane nareo de nanao lokona volomboasary de nasiana soratra hoe velomy rajao. Zany le zavatra misy eto malagasy ny manao an'izany. Tsy misy olona nafarana avy any ivelany zany
fa amin'izao fotoana izao kosa isika ary vahoaka malagasy 700 ny kilao amin'ny vary, inona ny andrasanareo? Io rehefa mianga ny olona tany Toliara anie tsy nisy naprisika fa rehefa mahatsapy izy hoe tsy mety aminay ty de midina izy. Ny olona tamin'ny Meritsetosika anie tsy nisy naprisika fa rehefa mahatsapy izy hoe alain'ny olona ny taninay de midina izy. Ny mpivarotra teto Analamanga anie rehefa mahatsapy hoe tsisy fivelomana intsony zay. Fa tapenanareo ny vavanay de midina izy. De inona koa zao ny sakananareo an'le mpivaro tena? Tsy anareo anie no namidiny. Zany zavatra rehetrarehetra zany mifamaofao amin'izao fotoana izao. Tratra amin'ny be manaiky ve sa tratra samy variana le vahoaka malagasy de sisy samy kofoka intsony. De avy eo de avy aloha aloha izy eo fa efa izy monina eo de endrasana amin'ny fahahony. Eritrereto fa ero ray zao lanja ny vary 1 kilao eto amintsika. De inona zany ny zavatra misy manoloana izany zavatra rehetrarehetra zany? Zay foana le malasa saina maneriteeritra ny vahoaka malagasy ao amin'ny ankehitriny hoe rehefa iza no miteny de afaka manao ny zavatra rehetra ohatr'izany. De tokony hapetrakintsika ny fanontaniana ho an'ny vahoaka malagasy. Anjarantsika zay nametraka anazy teo amin'izay toeran'izay no manesitra anazy ihany koa eo amin'izay toeran'izay. Zay anie de vita le izy. Satria ny vahoaka malagasy nametraka azy teo zay tamin'ny za de miverina foana hoe raha nandeha tany amin'ny tena izy ny fifidianana teto amintsika tsy ohatr'izao fifidiana, tsy ohatr'izao raha nga ty Madagasikara ty. Za tena miteny anareo amin'izany. Tsy ohatr'izao raha nga ny zavatra misy teto amintsika amin'ny zavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy ao amin'ny ankehitriny. Fa le zavatra iainan'le vahoaka malagasy eterena any amin'ny tsy tokony ho izy de lasa manaonao foana isika rehetra. De inona le zavatra apetraka zany amin'izao fotoana izao? Mametraka olana ve raha izay? Sa mametraka vahaolana ve ny mpitondra fanjakana? Lay olana zay misy izay efa fantatra foana ane zany inflation zany, maneran-tany ane zany misy foana e. Efa tokony ho hain'ny mpitondra zany no hoe rehefa miakatra vidy ohatran'izao ity dia mijery an'ilay kajy aty ambadika hoe raha ohatra ka miakatra ohatran'izao solika de any an'ilay resaka mombana fitaterana mena subvention ny any amin'ny tsara nga tsy hampianatra anareo an'izany fa nareo arany nampianatra ny olona tamin'izany e. Raha navidy vary le olona tamin'ny fotoan'androny, navidy vary 5 kilao tamin'ny fotoan'androny, de amin'izao fotoana izao izy tokony havidy vary 5 kilao ihany. De kajianareo le hoe inona zany le elanelany teo? Karaha mane mazava ho azy e. Io raha te ahazo nareo vokatra, ohatra hoe raisitsika any fanatanjahantena, motiveo nge. Rehefa tsara motivation an'le mpilalao le ao anatin'ilay izy de jereo tsara ny vokatra. Raisitsika ny Jeux olympiques farany teo, tsara motivation nataon'ny firenena amerikana ho an'ny atleta tsiraray, vao niainga mihitsy le atleta de efa nitenena hoe zao ny omena anareo. De niezaka le olona, fa raha ianao ve niteny hoe tsisy aloha fa mandehana fa raha tokony 20 nareo de rosy samy mandeha satria tsy manana vola. De inona moa zany? Tonga de voany anatin'ny sain'le ankizy. De ohatr'izay ihany koa le mahazo an'le vahoaka malagasy. Voany anatin'ny saina de miravoravo tanana de tsy mahefa na inona intsony de any ka ataony amin'izay sehatra rehetra tiany anaovana anazy. Za de miantso foana, raha ohatra ka misy voakasika ny tanàna ao anatin'ilay commune de jereo mihetsika zao mibe ny tanàna. Raha misy voakasika ny mponina manerana Madagasikara, aiza le ministry mponina? Raha misy voakasika ny resaka momantsy fahalemana eto Madagasikara, aiza le ministry ny fahalemana? Raha misy voakasika hoe marary ny vahoaka malagasy, aiza le ministry ny fahasalamana? Zany anie re olona tsy hitaratra, tsy hitanao mihitsy ne. Fa rehefa ilay filoham-pirenena mandeha de eo daholo izy rehetrarehetra fanabe tare eo. De iretsy koa ohatra ny raha ny tontolo bola lavalava zao ny anoharana anazy de zarana eo raha tsy mifandona nefa zay mandray vola foanako.
tanao sady tsy maratra izy ny tsy maninona fa motive le akizy de mandray foana de ohatr'izay ihany koa le mamporao anaty gouvernemanta io na miteny zay na tsy mitendry marojona de zay ke mandray fantsava raika ozy izy de adalan'le olona zany nametraka anazy teo am'le toerany inona zany ny zara asa an'ireny olon'ireny napetraka fotsiny ho titre aveo hoe ianina de satria reny zo hitantsika tsara deuxième liste tary amin'ny ana de natao secrétaire mpanjakana tary ny ana tary amin'ny ana de natao satria tsy nanana olona intsony satria le olona le manana le tokony hitondra le anjara brikiny ao anatin'ilay fampandrosoana ty fireneny ity tsy mety itsony izy satria fatany le atsojay zay ataony namany ao anaty tsy hoe tsy le namany fa le tsy fitovikevitra nisy namana any atao tamin'ny fotoan'andro minisitra tao e tsy teneniko satria izy tena varamena mihitsy ny ao izy taty atrandro marojaona maheno an'le izy tena soa ihany ianao fa tsy niteny anarana ary za tsy hiteny any anarany fa nisy minisitra tao rehefa nanao nkajy rehetra sy ny momba ny anina nampianatra mihitsy ny izy amin'ny premier ministre tsy haiko risy teo hoe izao ny itondrantsika an'ity de zao ministra izy fa rehefa voadona tany natintsika ala-peritreretany le premier ministre de tonga de niteny mihitsy tsy mampiratsoiny ianao andrao fa tonga de fa zay za vitany maministra anao aloha zany nahazo an'le olona satria sanametraka lay fahaiza manao sy namahan'le olona narita mihitsy le vahaolana netiny de namatsy kelikely an'le olana teto amintsika za tsy teny an'le andraikitra anao voavaly izy ary raha nytoy de voavatateraka fa le izy zay le izy tonga de ohatraniry zareo ve zany ny quatre cent-tety nefa le quatre cent-tety tsy mandeha am'izay tokony ho izy de zay le nampitarozaka be an'le teto hoe ny andry any efa firy ambe folo andro taty arina vao nitsangana le gouvernemanta satria tsy misy olona tsony tsy mety tsony ny olonako de le olona le tsy ianina ry de alay voaloha ry anina atao mameno mibanga fotsiny zay nge leny tsika eto Madagasikara ihany misy an'izany hony tamin'ny mbola nianatra hoe feno mibanga fa raha io banga amin'ny nifonao io nga mety fenona tsony solonify sisa mandeha de rehefa mievina mipitika anaraka faingo fetsika raha tovinarivo fa te hievina be koa aloha aloha asitsika faingo kely de toizatsika zay aveo de miaraka amin'ny antso hainy koa makafakana izay de sady miezaka ihany koa no mamaky ny teny marososina sy ny mandray atsika de ahoana fandehany avaty-any commune ambanivohitra Befeta district an'Ambohimaso tena mampalahelo ny ankizy izy eny masankema de efa mijanona mianatra de rehefa antanina izy ireo de hoe tsy araka ny ray aman-dreny fa sahirana Nicolas ho an'ny ENF mpampianatra Framio 500 ariary isam-bolana mampalahelo raha nga zany mpampianatra Frama 500 ariary isam-bolana mba miangavy ny solombavam-bahoaka mba hijery akaiky lay mpitondra mihitsy neny tena iantefany zany solombavam-bahoaka ny mampity fa le mpitondra aizary nareo malasa saina maneritreritra ny zavatra misy ho amin'ny ankehitriny miaraba nefa tafiditra arany eny tompoko tsy tafiditra indray ve daso aloha ambaritsika raha zay atao zay mety hotoizatsika ny famakafakana amin'ny ity maraina ity ny antso zay le mahafinaritra le olona efa mahafantatra tsy mamerina intsontsika fefa mahafantatra izy ale antso tokony hidirana dia miditra izy manoloana an'ireny zavatra rehetra ireny raha itsika foana zay antso tafiditra somary nanko kely aloha dia jerentsika eo ny makasika ny sehatra rehetra ahafahan'ny rehetra miditra ihany koa amin'izao maraina izao ny zavatra napetraka teo dia ny hoe sy ny loha hevitra nentina teo ny resaka momban'ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankehitriny ka mahatonga azy ireo mitsotra satria izay le efa manery azy ny zavatra le iaina mahatonga manosika anazy anao an'ilay fihetsika raha ohatra nareo ka mamahan'le alasahirana eo miverina 500 sy arivo ny kilao amin'ny vary iza tsy moa re olona ny andeha hiteny eo raha misy mifahalemana manerana Madagasikara efa hoe fahita lavitry ny olona sy ny salon zany mba mitsotsotra eo atokotany izy tsy manisy an'le hidi tahotra be deaibe intsony zao ary ny hidi tahotra efa be deaibe ny varavarana efa varavaram-by mbola aindry zareo ihany makany sy manapitsoka an'izany rehefa salama le vahoaka malagasy mahazo zany misitraka an'izany fahasalamana zany maimaimpona na ny apahany amin'ny vidiny tena mirary
tsy misy hitaraina intsonony eo e. Rehefa miditra an-tsekoly daholo ny zaza malagasy miaraka amin'ny tohana maro isan-karazany, tsisy hitaraina intsonony efa mipetraka tsara zany hoe efa voavaha kosa le olana fa ny vahoaka kosany efa tsy mahay misitraka intsony. Zay de manome tsinindray zay tsika amin'izay. Fa izany amin'izao fotoana izao tsy misy. Satria le antony le tenenina hoe tsy misy, io rahantsika mahita iko. Inona zao zavatra iainana misy eo? Zay anie le mampalahelo raha tovinarivo sanda makasitraka anao. Raha isika ny antso tafiditra ary miarabanao. Eny tompoko. Fambatana ve? Efa tafiditra ianao eto mifaneho-kevitra anao. Efa tafiditra anie ianao Madame Giselle dia lasa indray ianao. Rehefa tafiditra tsika rehefa hitanao mihodina le ao dia efa ao zay tsika. Ny zavatra le iaina le vahoaka malagasy mihitsy io. Ary io rehefa jerentsika dia manerana Madagasikara no isiny zay fihetsiketsiana. Mitaky izy ny zavatra zay misy manery anazy ao anatin'ilay sehatra. Ary rehefa le maneho hevitra izy maneho hevitra. Tsy misy any hatramin'izay teto hoe ino nisy talohany tamin'ny nareo any no nitarika an'izany teto famotehana teto zany e. Ao raha isika ny anjo tafiditra miarabanao. Eny tompoko. De rehefa midina izy ao anatin'ilay sehatra maneho hevitra, avelo izy. Rehefa maneho hevitra iny izy dia nareo fotsiny mijery anazy. Ay fe. De rehefa misy mitatitra any amin'le olona le iantefan'le izy dia anjara mamahan'le izy. Miarabanao. Verina fa ohatrany tsy haiko ny any aminareo ve tsy mety tany réseau izy efa mety tsara tompoko. Miaraba mimpanaraka amin'ny fandaharana aloha ny a. Miaraba Madame Giselle. Zany mikasika an'ity vidim-piainana ty any. Roanjato sy 4 arivo ny kapoaka ny tsaramaso ray kapoaka. 7 arivo ny ray kilao. Te mba hesitry reto. Zany le mpitondra fanjakana. Miamelana reo hiteny hoe sanatriny zany ve mitovy le krokety na alika vidina reny amin'ny grande surface ve zany io ny sakafo hoan'ny malagasy. Ianareo mihinam-boky fa le vahoaka malagasy mba aiza. E mikasika ny zavatra ny sehatany toliarany moaly zisiko vina zany na reny anany mantson'izay. Ty nefa teneniko ho anareo vahoaka vahoatsika vahoaka. Aza miantso vonitsony miantso fitondram-panjakana. Efa fitondram-panjakana zao ny tena mandeha mitsika. Fa zisiko vina tsika ny tonga saina. Satria matoa izy ireny. Zakary be dehibe nalefany amin'ny manodidina ny tranon'ny 7e visy reny. Ao indray raha tiany atao amin'ireny. Ataony ohatrany tamin'ireo lalan-tsiraka tamatavy. Fa re zany tsy andefitra antsika mihitsy fa mila tsika vahoaka no mitsangana miaro ny fananatsika, mamosaka izay hevitra mamparary tsika. Mivary efa tsy tenenina tsony. Ambatondrazaka amin'izao azy tenenina hoe kely de kely mivokatra hiakatra amin'ity. Dia inona varana alika indray ve zany tsika eto Madagasikara? Noho ny avy amin'inona re politika anjareo ihany satria aleo tsika vahoaka malagasy ampinany ny varana alika toy izay ampalalany ny sehatra fambolena. Tsy any sécurité, tsy miahanina tsy zazazy. Zay zavatra rehetrarehetra atao rehetrarehetra midofoka amin'ny poto daholo. Zay aloha ny anany afatra fa dia makasitraka mahazoana. Makasitraka ny Madame Giselle nitondra an'izay fanehoan-kevitra izay. Raha isika eo izay antso tafiditra. Rehefa ao anatin'ilay tsy miteny manambana be ilay mihevina dia rehefa hiteny dia te hevina mafy dia mafy. Raha isika eo ihany mbola misy ihany ve isika izay tsy mahafantatra ilay fidirana amin'ny vantana raha tovinarivo sanda. Fa aloha sady mamaky le SMS ihany fa be dia be no mitaraina. Salama dafy afa-tia Tomasina ihany. Tany aminay ranga tamin'ny zoma lasa teo ny somanam-boninahitra na so raha isika ny antso arany. Ao arany tafiditra ianao. Allo. Eny tompokiza dia vaiza. Miarahaba nareo amin'ny Kolo TV. Eny tompokiza dia vaiza. Miarahaba ny mpanaraka ny fandarana na eto an-toerana na mivelany. Emmanuel avy aty Toliara ihany zao. Eny tompoko eto mifaneho-kevitra anao. Makasika ny délestage eto Toliara. Zay mba zavatra hitaraina nay fona ny vahoaka ny Toliara aty zay. Satria nanomboka tamin'ny zoma sabotsy indrindra ny lahady maly zao tena mifanesisesy mihitsy ny fahatapahan-jiro eto Toliara. Ka fanentana raha zany no mba hoe omena ny tompona an'izay fotoana jirama mba tokony hanao fanambarana amin'ny hena aman-jery
rehefa hoe misy fahatapana ny jiro aty amin'ny tokotany sana amizay de tokony fanafanambarana zany zareo amy jiramamy zay hoe misy fahatapana ny jiro amy retirety fokotany reto hatramizao ka hatramizao. De satria le problème manko ny appareil-nay zao simba nefa ry zareo tsy hoe hanamboatra anazy na hoe hanomitra anazy rehefa simba ny appareil-nay ty. Izay zany zavatra fangatana ty filiara zany zay. De faharoa manaraka an'izay koa mahakasika an'le famafana lala fiaraha-miasan'ny base filiara amin'ny commune na ny fiaraha-miasan'ny TID amin'ny fanjakana. De mba manentana an'ry zareo koa zany zay mba tokony alohan'le famarotan'le olona eto toerana zany zareo ry tokony manao famafana lala satria tsy ratsy ny fahadiovana fa tsara ny fahadiovana fa mba tsinjovina ihany koa ny fahasalamam-bahoaka sy ny fahadiovan'ny vahoaka eto Toliara zany. Mba tokony amin'ny ainina sizera-karina sizera-ediny zany zareo tokony manao fahizay famafana lala zay zany. De fahatelo farany koa zany mahakasika ny teny préfet ny Toliara tamin'ny zoma hoe misetiky ataony bentana roa minitra ihany ananatsika anazy dia afaka miverina ianao. Raha isika zay antso tafiditra Antananarivo miaraba anao arany. Eny tompoko. Efa tafiditra ianao. Allô? Efa tafiditra ianao eto mifanehonkevitra anao. Efa tafiditra ianao eto mifanehonkevitra anao tompoko. Tsy fanehonkevitra ho an'ilay madame Gisèle teo. Aza manoa aza finaritra manoana aza finaritra manoatra botorana fitondràna foana mba jereo zavan'ilay fitondràna vitan'ilay fitondràna. Iza moa zao dia avaiza. Iasina avy aty Pasika. Le fanehonkevitra anao entiny. Ao raha isika zay antso tafiditra Ratovonarivo Sanda. Salamy izahay avy aty Atsirabe ihany. Io fitondram-panjakana io raha ngany ainga dia namotika fa tsika mihitsy ny tena variana atao fitaovana koa ny sady lasa fahavalo-pirenena izao fitondrana ataova mazava lay teny maro sosiny. Salama dafy zarangagaga fa inona moa no anakofa ny fanjakana ny lapidaire ao Antananarivo tsy mikarakara izay madinika izy miaraba anao arany. Efa tafiditra ianao. Iza dia faiza tompoko. Avy ty Mahajanga foana io. Miaraba antsika efa ny Mahajanga. Zay mboko mba tena fantatra fotsiny hoe le zavatra ataony reto fanjakana reto efa tsy rary loatra satria le zahay zany karaha ohatrany voafitaka loatra. Teo reo zeo nampiditra olo eninjato atreto aloha mbola tsisy olona tafiditra mihitsy amin'ny eninjato. De tsy haiko amizay nefa ndreo mila kara-panondro tena hoe kara-panondro ba zany tadiavandreo le olona hoe anaovandreo amin'ny politika andreo koa ve sa ahoana izy ireo. Izay zany tena mampalahelo anay vahoaka ny Mahajanga ty fa tena mila fanarama mihitsy zany. Makasitraka anao. Salama dafy. Zarangagaga inona moa no anaovana an'izany izay madinika efa roa taona izao tratry ny asa. Tsy haiko loatra le SMS tsika ataovy mazava tsara mba ho voavaky tanteraka re olona. Miaraba anao rehefa tafiditra ianao. Eny tompoko. Miaraba anao. Lasa indray ianao rehefa tafiditra. Dia ao na fandehany na hiakatra 5 ary ny kapoakan'ny vary fotsy dia ao ary nefa tafiditra ianao. Eny tompoko. 038 efa tafiditra ianao 072 16. Hoeto fanehonkevitra anao. Vatiany Atsitosika. Eny tompoko. Sopanenako anareo misaotra tsara fandarana. Ny fanamariana fotsiny dia no an'ilay manan-kena an'ilay fandarana tena misy elina iny na zavatra vita. Matora amin'iseny olona mitsaika tsy normal le vidim-piainana. Faharoa manarakaraka an'izany ho an'ilay aty amin'ny Atsitosika dia ny fanjakana manana tany ao. Izay ny Atsitosika tsy miraharaha azy anaovan'ny taniny fa ilay taninay kitihany mihitsy mahasarotiny anay. Fa izay ny mba fanamarinana
Matoa ny olona miteny fa tsy miteniteny fatany. Ireo tany ireo anie no andoavana etra iriravana amin'ity firenena. Manino izay natona zao? Misaotra betsaka anao tsy mahafinaritra fandarana. Makasitraka atsika. Aloha tsika mifankalala foana hoe izaho ranona vatiananina dia hitondra n'izay fanehoan-kevitra izay. Miaraba tsika ary ny iza dia avaiza. Miaraba nareo amin'ny Poule FM ny mena Betty Lafiana. Eny tompoko. Eo amin'le resaka eto amin'ny télé sosialy izy ihany any asiako resaka. Ho an'ilay raha zao hoe azafala manohatra maty an'ilay madama anankiray tamin'ny voalohany. Ny azy ngamba mety hoe mbola mety ny fiainany dia mbola samy teny an'izany izy. Fa raha ho anahy manokana izao dia efa tena marina mihitsy ny tena lasy ianao. Raha afaka mivery ianao dia mivery eny eo. Aiza re raha olona no ahitana olona mahay manangana firenena efa harodana sy mahantra tahaka izao hoy ny SMS-tsika. Miaraba anao efa tafiditra ianao. Eny tompoko. Eto fanehoan-kevitra anao iza dia avaiza. Efa tafiditra anie. Eny tompoko eto iza dia avaiza. Allo. Efa tafiditra ny 033 73 267 00. Lasa ndray izy. Rehefa tafiditra tsika dia ao anatin'ilay finday any ianao dia efa maheno e. Ovakitsika ihany ny teny Marosoa na Ratovinarivo. Dia ahoana mifandehany? Tena miaratsy rangazy ho fiainana izao. Efa tena tsy hita intsony izay atao. Miaraba anao rehefa tafiditra ianao. Eny tompoko. Allo. Efa tafiditra ianao eto fanehoan-kevitra anao. Salama tompoko. Eny tompoko. Hery va tia Tiliara. Eny tompoko miaraba antsika va ny Tiliara. Lasa indray hery soa va ny Tiliara. Ora isika izay antso tafiditra hatrany. Miaraba anao ary nefa tafiditra ianao. Eny tompoko. Miaraba antsika va ny Tego manambola tsara e. Falifaly mety zao ato mareny fandaranareo ty e. Ravoravo koa izay e. Ataon'izay vahoaka ny fahasokafa telo miareta e. Atsika fa voafitrika atsika vahoaka fa miareta fa misy farany io e. Zay ihany ny afatra. Makasitraka atsika avy any amin'ny faritra Antsiranana iny tao anatin'izay fa ny fidirana mivantana izay salama dafy ilay olona mihitsy nefa tsy mahita hetsika atao intsony. Miaraba anao rehefa tafiditra ianao iza dia avaiza. Aza mianao leotsapeo ianao iza dia avaiza azafady. Lenahy zany mba fanehoako. Aiza le fanehoan-kevitra anao. Fanehoan-kevitra zany lenahy le solombavam-bahoaka le ao Tiliara ao. Ianao tamin'ny voalohany tsy tamin'ny fitondrana ianao. Nanakihana be an'io page Toliara io. Tonga eo nefa ianao indray ny tena mandray an'le anisan'ny tena hoe alefatsika eo. Dia ohatrohatr'izay dia saiko izay afaka mamaly an'izay hoe rehefa ianao ve zany io dia afaka manao an'izay sa ahoana misaotra tao. Makasitraka anao. Ratovinarivo izany da ho raisika hatrany izay antso tafiditra amin'ity maraina ity sady mijery ihany koa an'ireo teny Marososina. Miaraba anao efa tafiditra ianao. Iza dia avaiza. Zao na rehala avao moa ty baka andrefa namojana hary zao. Miaraba anao eny tompoko. Mikasika page Toliara io zany zaho moa niasa tany Toliara tany zany taloha zoko maro taona ka misy sangisangy zay zany gn'agny. Vezokego reo, ia manao vezokego reo. Ka i sangisangy zay zany mety tena ho tanteraky vatany laha ohatsy ka misokaty page Toliara io dia tena gega marina ny vezy laha misokaty page Toliara io satria haloto ny ranomasina ny riaky sy misy hanjononareo koa tapaky ny fihinananareo dia gega nareo laha magneky ny page Toliara io. Any koa fivolagna raiky manao hoe boaboa raha efa masokoro. Hafa tokoa zay ho an'ny masokoro mahaboaboa ny masokoro dia tany fambole ary ny masokoro mpamboly. Agny soratsy amin'ny saretin'olo baka Bekopay tany Mevang zay hoe ty mavandy gn'atoro. Ka nareo masokoro lahy olo mpamboly. Velo avao nareo bakagny zay nda ty misokaty page io fa tombosoan'olo tokagny rimbendreo amin'ny page io fa azy tagna alagna Toliara ao reo piso lelaky faratapiny io.
ka mba miheveran-tegna anao andriamatoa gouvernoura hazaina ny saviregnanao ray manontolo ane ka masokoro ovonoan'ny fitondram-panjakana tao moa général bomba ty na ho basitoliara mba misy raha hainy ve filongoa hainy ve lolonolo toliara any ho tongitonga izy amin'ny basitoliara fa tezerin'ny tombontsony manokany amin'ny fondation tragno 3 milliard de mampalahelo zany Jokobe Marzona misy manambonina gendarmerie zay anakolotoka be lalàna ao magneky anao satria mijeren'le vola aposy taritaritiny bomba ka i bomba igny anareo ko menareo signilosy fi au force hoe gendarmerie police fa i bomba igny ratsy amin'ny firenety io lasa de omenareo signilosy azo 2 barre 3 barre 3 fa i bomba anareo toy igny raty io totra besaky Jokobe Marzona sa raha vonivoniky ao sa raha matahotsy ao tsy ataoko SMS io manakay tsy raha ifanagnovako samby lilasy hery loha zao tsy raha vilia amin'ny karana amin'ny mangazay agny samy mahery loha sika raha isika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko efa ao ianao efa tafiditra ianao afaka miteny avy hatrany allo eny tompoko za avy eto toliara ihany ty eny tompoko eto faneho-kevitranao eto faneho-kevitranao aza menao le onjam-peo ianao aza menao le onjam-peo tena mampalahelo anay zany de fandehan-javatra eto toliara eto amin'ny farimbotsy toliara satria ny vahoaka ny toliara tena mangirofiry mihitsy ny tratrindreto toliara basy reto or deputenay tisiteny voafiditra teto toliara voalohany mba hamonjy anay vahoaka mba hiteny mba hilazany marina mombamomba ny basy toliara io nefa de sakanan'ireo mpitondra fanjakana maramila sy ny gendarme reo nefa tsy misy tombotsoa anay vahoaka mihitsy ny zavatra mpitaon'ny basy toliara io fa tombotsoan'ireo mitokana de inona zany nahasolomba vahoaka ny mesety siteny eto amin'ny faritra toliara tsy zony siteny ve ty mamora anay vahoaky nefa de andatsahana bomba zahay vonoana reo vahoaky reo misy firy zao maty amin'ny kotana maly 3 efatra eo amin'ny tanàna ny Tanarena Tsongobory mesety siteny tsy namory olona any atapy-tanàna ny toliara fa eo anelanelany Tsongobory de inona zany mba tombotsoa tokony ho azonay vahoaky nefa andreo mahazo vola be any amin'ny tany misy andreo any de zahay zany tena gaga mihitsy ny fitondrana eto toliara ary toliara amizao efa tsy toliara tsy miroro tsony fa toliara miroro amizao fotoany zao tsy mahatsapa tena ny olona eto toliara amizao ary zahay vahoaka toliara koa de mengazy amin'ny basy toliara io mba tsy amorovory an'ity olona eto an-tanàna satria toliara mana kominy maniribeny mana tobilibena hamafa ny tanàna toliara io de ina zizindreo amin'io inona na de manambola reo misaotra tombotombola iantso ara fa avy eo maka sitrakanao natsainao tsara ny resaka 2 minitra atsika tao anatin'ny izay fandarana izay hotoizatsika hatrany izay dia raha isika hatrany ny antso tafiditra miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao Frederic ana avy aty toliara eny tompoko mahakasika ny basy toliara io moa zany efa tsy asia teny tsony io fa efa hita fa hoe horodan'ny manam-pahefanao ambony ao reo zany toliara de ny zavatra angatanay aminao Marzona de mba entany ny vahoaka manerana Madagasikara hitokona ary hanala ny fanjakana tsy manjary io fa zay toliara tsy miverina zany sotra tompoko maka sitrakanao rehefa tafiditra isika averiko farany aza menao an'le onjam-peo satria menao an'le tamberina tonga ao aminareo nareo de miteny de menao an'le tamberina fa aza menao an'le onjam-peo vao anaty finday